Ny fampataloha zany a mihetsika hoe dia fitambarana fikambarana sy vorona maromaro zany a mivorona na tsy hetsika ty zany. Roy moa zany akafataloha tsy plateforme vaovao koa fofonikasa namoaka zao fanambarana zao mikasika ny raharam-pirenena. Aoka izay ny krizy sy ny fanaovana sorona ny malagasy. Lalam-pifidianana tsy ny tanila ihany no antoko ny filaminana sy ny fampandrosoana. Ny hetsika roy izay ahitana fikambanana sy vovonana mahery 20% ary misandrahaka manerana ny faritra 20 izay manao zava-dehibe ny soatoavina malagasy toy ny fihavanana, ny teny fampiarahana, ny asin'ny aina dia mampahery ny fanapahan-kevitra, ny asa sy ny fihetsika rehetra mitondra fitoniana makany amin'ny fivavahana sy ny fampandrosoana. Mampionona sy mampahery ny fianakavian'ny manamanjoa ary mirarisoa an'ireo naratra. Mitodika ho an'ny mitondra fanjakana sy ny mpanao politika mba hiaina, andinika sy handray ho zava-dehibe ny sosokevitry ny fiarahamonimpirenena sy ny sendika amin'ny isan'ny misehatra tsy azo hidivirana azy ireo eo amin'ny fiainam-pirenena sady andro ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tatana. Aoka izay ny fitiavan-tena sy ny fikatsahana amin'ny fomba rehetra ny fahefana. Atsahary ny fandatsahana ny rano malagasy tsy manatsino sy ny fanaovana sorona azy ireo na ny mitsotra, miaramila, mpanao gazety sy ny sehatra fiariana ny fanaovana azy ireo ho tohatra fiakarana ho an'ny tombotsoa manokany mpitarika politika fitianisa. Isan'izay efa nijaly sy leo no ny fahatrano, diso tafahoatra sy ny fanararaotam-pahefana izay nindramina avy amin'ny malagasy, ny faharatsian'ny fitantanana, ny forongatry ny kolikoly avolety, ny tsy fandriam-pahalemana, ny lainga, ny fivarotana tanindrazana satria an'ny malagasy Madagasikara. Ho an'ny antoko-panohatra, ny fifidianana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ihany ny fomba demokratika any azo ekena amin'ny fifabibiasa-pahefana. Noho izany dia tsy azo ekena ny fakana fahefana kely na ny fitondrana amarina indray ny firenena sy ny vahoaka malagasy telo amby 20 tapitrisa anatin'ny krizy vaovao. Mitodika manokana ny filoham-pirenena izahay amin'ny mahafiloha ray aman-dren'ny malagasy rehetra anao no mampaherezanay anao hitady vahaolana mahomby lavitry ny heritreritra, andraisan'ny herivelona rehetra anjara ary eken'ny rehetra mba azona antoka fifidianana milamina lavitry ny krizy vaovao. Antitra an-terinay hatrany tsy maintsy hijerenao manokana ny fomba hiadiana hatramin'ny fakany ary amin'ny fomba haingana ny kolikoly sy ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mampahory ny malagasy na an-tanàn lehibe na any ambanivohitra. Ho an'ny miaramila sy ny mpitandro filaminana, ho an'ny tanindrazana sy ny lalàna mitarigetra ijoronareo, adidinareo miaro ny olom-pirenena, adidinareo miaro ny ain'ny olom-pirenena sy ny fananana. Malagasy ianareo, any malagasy ary volam-bahoaka no anakaramananareo. Noho izany tsy maintsy mijoro sy miaro tahaka ny anakandriamasin'ny tombotsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy ianareo fa tsy natao anona tokon'olona vitsivitsy. Ho an'ny mpanao gazety, mankahery sy mampirisika anareo anatanteraka ny asa amin'ny ara-dalàna sy amin'ny fomba matianina amin'ny fanomezana vaovao marina, maro lafy sy mitaizana olom-pirenena ho amin'ny filaminana lavitry ny fampiantsiana. Mitodika manokana amin'ny malagasy tsy vaovolo manerana ny nosy koa izahay. Aoka ho tsy pahintsika marodrano ny fiheveran'ny mpanao politika malagasy ho kilalao, tsy vatom-panorona ary tohatra fiakarana mba ho amboara loloavina tampony loha sy masy mandidy amin'ny taniny sy sitraka harem-be-pirenena izay mpidon'ny malagasy sy ny vahiny fitianisa. Ho an'ny tanora, isika no ankehitriny sy ho avin'ny firenena mandraisa lesona milasa mijoroa amin'ny fahamarinana sy ny fitiavan-tanindrazana ary aza manaingo tambazana. Mazotoa mandray andraikitra
amin'ny sehatra rehetra mba ho fanotra amin'ny fanovana ny atsara sy lalipaka-trano ny tanora. Etoana koa dia raisina ho zava-dehibe ny adidy, tsy maintsy irosoana ny manao antso avy amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana mba hijery akaiky ny fomba nentina nandaniana sy ny votoatin'ny dalan'ny mpifidianana ireo ka mamoaka fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany na dia eo aza ireo tsindry maro izay mety mianjady aminy. Ny fanapahan-kevitra raisinareo dia manana anjara-toerana lehibe amin'ny fisorohana ny krizy ateraky ny fifidianana ary antoky ny fifidianana madio mangarahara mahatonga ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Manamafy noho izany ny roy fa ny fifidianana tsy mitanila andraisan'ny pirenena rehetra manana sy handray anjara na ho mpifidy na ho mpilatsaka ho fidiana ihany any vahaolana tokana hiarovana ny filaminana politika sy tontolo ahafahana mampivelatra ny fiariana sy miezaka ny fampandrosoana ny tombotsoan'ny rehetra.